Mampiorokoditra, izany antontanisa farany dia heverina ho 2,4 nisan'ireo ankizy mirereny eny an-dalambe eto Antananarivo. Nitahiry ny firenena mikamana momba ny ankizy na UNICEF no namoaka io tarehimarika io taorian'ny fanaovam-bakisiny FAOB tamin'ny taona 2012. Efa nioarana nefa io izy io raha ny tombana nataony vovonan'ny fiarahamonim-pirenena miasa ho an'ny ankizy na PFSCE na dia tsy misy tarehimarika anaroso aza momba izany. Raha ny fanambaran'ny filohany Andy Mampionany Menjanahary androany talata dia isan'ny mampiakatra izany ny fandalovany aretina COVID-19 sy ny voka-dratsiny teto amin'ny fiarahamonina. Eo koa ny fari-pahalalana voafetra ho an'ireo mirerena an-dalambe sy ny fetra tsy fisitrana ny fanabeazanaizana. Hita taratra ho izy izany fitombony izany amin'ireo zaza taony lehibe ho fitaovana enti-mangataka eny an-dalambe. Maro koa ny erisetra maro karazana miantraika amin'ireo ankizy ireo ka entsona ny vovonana firaisan-kina iarovana azy ireo. Mahery ny 704 ireo polisy ahetsika manerana ny Madagasikara hitandrona ny filaminana mandritra ny fankalazana ny fetin'ny Paska araka ny loharanom-baovao avy eo anivon'ny polisy-pirenena. Mety hanao ny akanjo mahampitandro ny filaminana azy ireo polisy ireo na koa akanjo sivily ary indrindra ny fifamoivoizana mandritra ny fety hitandro ny filaminana amin'ny ankapobeny amin'ny alalan'ny fisafoana sy hanao fisavana eny amin'ireo toerana be olona mivezivezy. Ho an'Antananarivo renivohitra manokana dia manodidina ny 710 ny isan'ireo polisy asa ny alahady sy ny alatsinainy ny Paska. Miisa 409 kosa ireo polisy andraikitra ny fandriam-pahalemana ny alatsinainy sy ny talata aorian'ny Paska. Hiasa alina koa ireo mpitandro ny filaminan'ireo mba ho fiarovana ireo mpino izay manantanteraka fankalazana ny herinandro masina amin'ny takariva sy alina. Tsy mbola nilaza mazava ny mety ho toy ny hetsika ny avy eo anivon'ny sindikan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra na CSS taorian'ny anjerimanontolo sy toeram-pikarohana maty na université morte nandritra ny 2 andro teo anivon'ny université mpanjakana vitsivitsy omaly sy androany talata. Tontosa somatsara izany hetsiky ny CSS izany na dia tsy ireo université miankina amin'ny fanjakana rehetra manerana ny Madagasikara aza no niara-ny entana. Akoatra ny Universitén'ny Fianarantsoa sy Toamasina izay samy nanidiny vavahadiny avy nandritra ny 2 andro, nizotra toy ny isan'andro ny fampianarana tao amin'ny Universitén'ny Mahajanga araka ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana. Ho an'Antananarivo kosa dia mbola nanatanteraka ny digitalisation tao amin'ny fakulten'ny fitsaboana omaly alatsinainy ary nisy ihany koa ny fampianarana tao amin'ny fakulten'ny fitsaboana ny Universitén'ny Antsiranana. Aleo aloha tapitra tsara ny hetsika androany dia ho hita eo ny toyiny hoy ny loharanom-baovao avy eo amin'ny CSS sampana Antananarivo izay azo antso amin'ny telefônina.